mahakasika kosa ny toetrandro no entina ho anao manaraka miditra amin'ny vanim-potoanam-pahavaratra isika amin'izao fotoana izao hiakatra ny maripana ary irotsaka ny orana amin'ny herinaratra araka ny nambarany teo anivon'ny sapandraraha mpamatatra ny toetrandro. Ny alahady teo no latsaka ny rotsakorana voalohany izay hialana amin'ny vanim-potoana mangatsiaka ary hidirana amin'ny vanim-potoam-pahavaratra. Raha ny nambarany teo anivon'ny sapandraraha mpamatatra ny toetrandro dia hitohatra amin'ny rampitso ny rotsakorana eto an-drenivohitra. Le rotsakorana omaly aloha marina fa nisy kotroka le izy dia iny le orana manasara taona andrasa misy ny maro. Ny tiana omarina kely aloha zany azo izany nisy fahatarana ihany le izy ho an'ny Antananarivo satria ny tany atsimo Fianaratsoa faritry Amoron'Mania faritry Orombe dia efa nahazo izay zavatra izay ka somary taraiky kely ihany zany tsika. Inona ny azo tenenina ny aorinan'izay voalohany aloha zany tsy dia tokony ho hisy intsony mangatsika be satria manomboka amin'ilay orana manasara taona iny zany dia miditra tsikelikely makany amin'ny fahavaratra amin'izay tsika. Zay zany ny azo ambara fa ny antom-pahavaratra dia marina fa any amin'ny volana Desambra, Janvier ary Février ao anatin'izay ny fipoiran'ilay phénomène matanjaka anisan'izany le cyclone. Momba ny rivo-doza mety andalo eto amintsika ao anatin'ity vanim-potoam-pahavaratra ity dia nilaza ny teo anivon'ny sapandraraha mpamatatra ny toetrandro fa ny amin'ny volana Desambra no mety hikasika ny Madagasikara ny rivo-doza voalohany. Mbola tsisy aloha zay zavatra zay aloha pour le moment mbola tsy mivoaka ny prévision saisonnière fa ny azona itenenina aloha zany raha ny moyenne isan-taona dia mandita ny 3 sy 4 eo ny mahakasika Madagasikara. Moyenne ihany zay mety ho latsaka io mety mihoatra noho io fa sy avoaka ny prévision saisonnière zany tena mamaritra ny hofipetrany rehefa avy eo. Momba ny rivo-doza andalo eto amin'ny faritry ny Oseanina Indianina dia efa voafaritra ny anaran'izy ireo. Ajali no anaran'ny rivo-doza voalohany dia Mondra sy Quenelle no anaran'ny rivo-doza ny meny Madagasikara.